Faly miarabantsika tsirairay avindray tratra ity lahady maraina voalohan'ny volana febroary ity, miditra ao anatin'ny volana faharoa sady tsika ary mbarary ny soa indrindra manao sady ety am-pandroana mba hitondra hery sy hatanjaka hatrany eny ianao. Fa indiratsika ara ny amin'ny mofinainan'io dia hivavaka isika. Tompoandriamanitra io velom-piderananao hatrany izahay satria avy aminao no mbola mampisy anay eto ankehitriny ary azonao noho ny amin'ny fahasoavanao izay. Aoka amin'ny fotoana rehetra dia ho araraotinay hanomezan'ny voninahitra anaranao sy hahafahanay mianatra bebe kokoa amin'ny fahamarinanao koa ary miasa aminay Tompo anaran'i Jesosy. Amen. Hoteny mofinainantsika androany dia manao hoe Kristy ohatra ny lalan'Andriamanitra. Nalaina amin'ny Salamo 1:7-8 manao hoe dia hoy izaho inty aho tonga ao amin'ny horonam-boky no nanoratana ahy. Ny anao ny sitraponao Andriamanitra no sitrako ary ny lalanao no ato anatiko. Amen. Efa voatendry tao amin'ny filan-kevitry ny lanitra fa tsy maintsy homena ohatra velona ny amin'ny fitandremana ny lalàna ny olombelona. Rehefa tanapa-kevitra ny anao an'izany sorona lehibe izany Andriamanitra dia tsy navelana anjavozavo na ihany koa tsy hazava izay mahakasika ny famonjena ny taranak'olombelona. Nomena fenitra ny olona mba ho taafiny. Tamin'ny feore mazava sy fahamboniana lehibe no nanonona ny lalàny avy teo an-tendrombohitra Sinay. Nolazay mazava izay tokony ataontsika mba nehoanan'ny fanaovana an'izay ankasitrahany eo anatrehany ary koa mba hitoerantsika ho mahatoky amin'ny ditiny. Hoy izy manao hoe tiavany Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny fanahinao rehetra ary ny sainao rehetra sy ny fanahinao rehetra. Izany ny didy lehibe sady voalohany ary ny faharoa izay tahaka azy ihany dia izao tiavany namanao tahaka ny tenanao. Izany didy roa izany no ihantonan'ny lalàna rehetra sy ny mpaminany. Lalina loatra amin'ny fitiavan'Andriamanitra ny zavaboariny ka nomeny ny zanan'ilay tokana hozy izy mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tonga Kristy mba ny herin-tsaina ho an'ny olona sy hanandratra azy mba hatongavany ho mpampiombona ihany koa amin'ny fomban'Andriamanitra ka ho afaka amin'ny fahalotoana eto amin'izao tontolo izao isika. Niporofoiny tamin'ny tontolo izay tsy lavitra tamin'ny olombelona fa azo atao tokoa no mitandrina ny lalàna. Na dia nitafy ny maha olombelona aza izy dia nankatoa ny lalàn'Andriamanitra. Nasehony tamin'izany fa marin'Andriamanitra amin'ny fitakiny ny fankatoavana ny lalàna. Farany dia izao ry rahalahy isany sy anam-pahavisany izay rehetra manana ny fahafa-misaina dia afaka mantatra ny halehiben'ny adidiny. I Kristy no modely ho antsika. Izy no modeliko, izy no modelinao. Niaina fiainana tsy misy petiny izy tamin'ny maha olombelona azy. Tonga nofo izy olombelona tahaka azy tahaka anao ihany koa. Namindra fosiny antitra ary nankatoa izy ary feno fahatsarana sy fahamarinana. Dia tamin'ny fiainam-pakatoavany no nanehoany marina tokoa ny toetry ny lalàna amin'ny firaisana amin'ny Kristy no hahafahan'ny olombelona mpanota ihany koa silavo mampifanaraka ny fiainany amin'ny fitsipiky ny lanitra. Azonao atao tsara ny mankatoa, azonao tsara atao tsara koa ny miaina amin'ny fiainana mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra izay tsy ho vita ny herin'ny tenantsika fa raha mangataka ny fanahy masin'Andriamanitra isika dia ho vita tokoa izany. Amen. Vavaka isika. Sotranao izay ry Tompo tianay tsara indrindra fa mbola napetraka ao mandraka rivo izany fitiavanao izany. Tsy navelanao latsaka ao anatin'ny fahotana izahay fa omenao ny fitiavanao, omenao ny hery avy aminao ary ihany koa omenao ny fanahy masina. Mangataka aminao Tompo mba hanova ny fomba fisainanay ny fomba fanaonay mba hahafahanay mandeha araka ny sitraponao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Saru vire
sepiaru